n'envoie pas de voix spéciale de ciel. Am'izay fotoan'izay Kristo tsisy teny manokana alefan'ny Mais quand il remplit des serviteurs de Dieu avec son Saint-Esprit, fa rehefa fenon'ny fanahy masina ny mpanompony toy et il izao ouvre le secret de la parole de Dieu pour eux, dia asehony mihitsy ny zava-miafy ny c'est à eux tenin'andriamanitra à ny olona rehetra. passer la nourriture et la lumière et la puissance pour les brebis. Ary anjara mpanompon'andriamanitra toy izany no manambaran'ny olona ny fahazavana sy ny hery no an'ny Et si olona izay andrasany. chacun de nous a soif au Seigneur, Fa raha isika tonga eto samy manana et ita chacun de nous est soumis à Dieu, ka samy mametraka ny fiainantsika eo le anten'ny tompo, Saint-Esprit trouve un accès à notre cœur am'izay no ahitan'ny fanahy masina lalana hiditra ao et il am-potsika. donne la nourriture Eo nécessaire. omeny zay rehetra sakafo À ilaitsika. cet esprit, nous devons être cultivés. Zany fanahy zany azo no tokony Et ho à ambolena cet esprit, ananatsika. nous devons bien être instruits. Zay no tokony ho ampianarina Et antsika. ça, c'est le secret de l'avancement comme une église. Zay no atao hoe zava-miafy ny fanosony Et aussi fiangonana comme marina des enfants de Dieu. sy ny mahazanak'andriamanitra Et marina ny olona renforcés comme des enfants de Dieu. ka mifaipahaizan'ny olona C'est no pour ça on va prendre un mazanak'andriamanitra peu de temps de prier. azy. Zany mantsy ny tsy maintsy ananantsika fotoana ivavahany Et que eto. le Seigneur nous bénisse ce matin Azahoan'ny tompo mitahy antsika rehetra androany et qu'il nous parle lui-même. mba hitenenany mihitsy amintsika koa. Alléluia. On va prier ensemble. On va lire une portion de la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13. Maka ny tenin'andriamanitra sika zay ho hita amin'ny Jaona fahatelo ambin'ny folo. De verset 12 jusqu'à verset 17. Raisiny amin'ny andehan'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Jaona fahatelo ambin'ny folo ny andehan'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe: ary rehefa voasasany tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray dia nanao taminy hoe: fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao aho hoe mpampianatra azy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no manasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataonareo, arak'izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevitsy lehibe noho ny tompony naniraka noho ny naniraka azy. Raha fantatrareo zany dia sambatra ianareo raha manao izany. Après, on va lire versets 4, 5 et 6 et 7. Dia miveriny eo amin'ny andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito isika. Dia nitsangana niala teo am-pinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famoahana ka nisikinany, ary rehefa vita izany dia napidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasany tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famoahana izay nisikinany. Dia nakeo dia nakeo amin'ny Simona Petera izy ka hoy Petera taminy: Tompo, ianao va nasany tongotra? Jesosy namaty ananao taminy hoe: izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao raha hatr'izay. Verset 10 et 11. Indeniny fahafolo sy raika ambin'ny folo. Fa hoy Verset 10 seulement. indeniny fahafolo ihany. Fa hoy Jesosy taminy: izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa, ary ianareo dia madio nefa tsy ianareo Verset rehetra. 11 aussi. Fa fantan'ilay efa madika azy, koa izany lazany hoe tsy madio avokoa tsy ianareo rehetra. Je vais vous demander, s'il vous plaît, chacun prenez place. Ne bougez pas quand j'essaye de porter la parole de Dieu. Samy makatorana tsara rehefa eo fitoriana ny tenin'Andriamanitra aho. Et les enfants ici, regardez bien. Ary nareo ankizy samy miamby tena ary embeny tsara izy zay miambina azy. Il faut que 3, 4 personnes s'assoient à côté d'eux, là-bas, des grandes. Mba hisy tanora lehibehibe iambinandreo zazy reo. Matin, c'est un sujet important dans la parole de Dieu. Tena aloha teny lehibe eo amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ty resahana an'ity. Et c'est le lavement des pieds Ny fanasan-tongotra que Jésus lui-même a donné comme une ordonnance Jesosy mihitsy no nanomeny izy ity tahaka ny didy. et qu'il a commandé dans cette portion de la parole de Dieu. Fandidina mihitsy no nataony eto amin'ity tapany andininy ity. Et dans le livre, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28 et verset 20, Eo amin'ny andinin'ny faharoapolo amin'ny Matthieu fahavalo amby roapolo Jésus a commandé ses disciples no nandidiny Jesosy ny mpianany d'enseigner aussi leurs disciples, andeha ampianatra d'enseigner les convertis, ampianatra andreo olona efa d'observer
tout ce que lui-même les a enseignés d'observer. Anambara sy ampianatra zay rehetra efa nampianarin'ny tompo azy amin'ireo olona Et ireo c'est koa. comme ça marche selon la volonté de Dieu. Zany mihitsy ny fandehan'ny olona manao Et Jésus a enseigné les apôtres. Jesosy nampianatra ny Et apôstôly c'était le devoir des apôtres de renforcer l'enseignement de Christ. ary didin'ny apôstôly tio zany mampiely zay Et nampianary les Kristy vrais azy. disciples de Christ, Ary na iza na iza mpianatra Kristy dans maro toutes les générations, amin'ny taranaka fandimby avaient toujours un esprit ouvert, dia tsy maintsy manana an'izany fanahy une malalaka foi ardente, manana finoana amindrenda une mihitsy soif ardente dans leur cœur, manana fireta-po amin'ny de etaeta mihitsy chercher cette bonne parole, mitady ny teny marina avy et aminy d'obéir et observer tout ce qui est écrit. ka akatotsy ampianatra zay rehetra voasoratra ao. Le sujet ce matin, c'est laver les pieds un des autres. Ho ny lohatenyn'io maraina ary dia ny fanasana ny tongotra. Que je ne sais pas si c'est une chose tout à fait nouveau pour vous. Tsy fantatro zany na zava-vaovao Mais aminareo les na tsy. leçons viennent maintenant qu'on doit vous enseigner cette ordonnance importante dans la parole de Dieu. Kanefa tonga zao ny fotoana ampianarana an'izao loteny lehibe zao amin'ny tenin'Andriamanitra sy Jésus rehetra. a donné des commandements dans sa parole. Manao didy Jesosy eo amin'ny tenin'ny Un lazainy de ao. nouveaux commandements, il a dit de aimer un l'autre Ary ny anankiray amin'ireny didy vaovao reny dia ny fankatiavan'ny olona comme il nous a aimés. tahaka ny mitiavany antsika. Et dans Jean 1:3-23, il a dit oui, que nous devons croire dans le Fils Ao amin'ny andehan'ny fahatelo amby roapolo amby jona voalohany no ahitantsika hoe et ny aussi zanaka atsika aimer un l'autre. ary fankatia. Ça, c'est le commandement de Christ dans la parole. Didiny Jesosy eo amin'ny teniny mihitsy zany. Et aussi le commandement de prêcher et partout dans tout le monde. Ary ny didiny koa dia ny andeha hitory-teny eran'izao tontolo Et izao. tout ce qui croira Ko na iza et mihy zany sera teny zany baptisé dia atao vadisy sera sauvé. reny no Et vonjeny. ça, c'est le commandement de Dieu Didin'Andriamanitra mihitsy pour zany. prêcher et pour baptiser les gens. Hitory-teny sy hanao vadisany olona. Et notre commandement, c'était l'ordonnance de la Sainte Seine. Ny didy anankiray iny koa dia ny amin'ny fahaterovana Avant, fahatan'ny tompo. dans le jour de Pâques, Amin'ny andro Pasika lui-même a eu la Sainte Seine avec les apôtres. talohan'ny io andro io dia ny tompo mihitsy Et niaraka il a nanao dit farazana tamin'ny d'observer apôstôly. cette ordonnance. Ary hoy zay zao no ataovy. Et dans cette portion de la parole de Dieu, Ary eo amin'ny andiny toratra masina io, après qu'on a eu le Sainte Seine ensemble, rehefa nandray ny fanasana teny Jésus lui-même dia Jesosy tena prend une mihitsy petite lamba comme ça, il met autour de lui, dia nandray lamba kansikinany, et après il prend une serviette, dia nandray famoahary il prend un bassin, dia nandray et tady un peu de savon, dia misy rano et savony commence à laver les pieds de ses apôtres. dia natomboka ny sasany ny tongon'ny Les apôstôly. apôtres étaient très étonnés, Gagisika amin'izany parce que ça c'est une chose extraordinaire. tena zavatra ohatra amin'ny fanao any Jamais il a fait ça avant. kanefa tsy fanao Ça Jesosy n'était pas zany le akory. lavement de pieds parce qu'ils sont sales, Tsy hoe ny loton'ny tongotra eo no nanasany ny tongony à akory. cause de marcher avec des sandales dans leur temps, Noho ny nandehanany teny amin'ny arabe tamin'ny kapa ou marcher sans des souliers. nanony hoe izy mandeha tongotra Parce sy que kiraro cette ka. pratique s'était pratiquée par le patron de la maison. Zany fanao zany mantsy dia ataon'ny olona zay Et idirana après, tany any. avant que les gens rentrent dans la maison, Raha vao miditra ny tranon'olona à la anankiray porte vahiny, de là-bas, on lavait les pieds. eo ambaravarana dia efa misy Et ça, tavy ce sasany. n'était pas pratiqué partout. Quelques-unes pouvaient faire ça et que les autres ne le faisaient pas. Ary tsy hoe ny olona rehetra akory nanao an'izany fa ny sasany ihany no nanao Mais an'izany. cet lavement de pieds par Jésus, Fa izao fanasa tongotra natao c'était après la soupée de la Sainte dia Seine. tao aorianan'le fiarahany nanao ny Et fanasany tompo. c'était une ordonnance que Dieu lui-même veut donner à ses disciples. Ary didy mihitsy napetraka Andriamanitra tamin'ny mpianany Qui zao. doit être pratiqué dans toutes les générations Maintsy ho tanterahina amin'ny taranaka et fahiny. observé par tous les croyants. Ary ho tahirizina sy ataon'ny C'est mpino pour rehetra. ça qu'il a dit lui-même dans sa parole, Zany no ilazany eto amin'ny teniny hoe si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, verset 14, raha izaho tompo mpampianatra aza manasa ny tongotra reo toy izao ny andininy faefatra vous ambinifolo. devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ianareo koa dia tokony mba hifanasa tongotra. On va lire aussi verset 15. Dia vakiny andininy fahadimy ambin'ny folo. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Sy ianarana na ohatra nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo koa. Alors, pourquoi on doit pratiquer cette pratique divine? Ko nahoana ary zany zavatra nsain'Andriamanitra atao zany no tsy C'est maintsy une atao zao. ordonnance de Jésus lui-même. Didiny Jesosy maty C'est izy. un commandement de Jésus Tena lui-même. didiny tenany tompo Il mihitsy. dit, moi je vous donne l'exemple. Ary hoy izy hoe fanoara ohatra nataoko Et anareo moi, si je ampianarana. lave vos pieds, Fa raha izaho manasa vous tongotra nareo, alors vous devez laver les pieds d'un les autres. ianareo koa zany tokony hifanasa tongotra hoy Et izy. si vous faites Fa ça, raha manao izany ianareo, le verset 17 vous dit, dia hoe izy eo andininy fafito ambin'ny folo. Raha fantatrareo zany dia sambatra ianareo raha manao vous izany. aurez
être plein de joie tena ho feno parce fifarina que vous ianareo avez pratiqué l'ordre que je vous ai donné. satria natateraka sy nanao ny didy zay Pour nous mireoanareo ianareo convaincre de l'autorité de la parole de Dieu. mba andresy lahatra anao am'izany fahefana zay Et n'andriamanitra zany aussi ary la valeur de cette ordonnance dans la parole de Dieu. sy ny fahasarovidiny ty didin'andriamanitra ity On va vous donner quelques points pour vous convaincre. de omena teny ianao andresy lahatra anao La zao première, c'est autorité de Christ lui-même. voalohany indrindra de fahefana na didiny kristy Et mihitsy dit, si moi, le maître, je fais ça pour vous. ho izy hoe raha izaho tompo aza manao zany aminareo Vous devez le faire ianareo koa de tokony hifanao hein, zany pour les autres. hifanao izany Alors, qui a dit ça? izy angeny C'est lazany le maître lui-même. ny tompo mihitsy C'est prononcé clairement dans versets 14 et 15. lazainy mazava eo ny andininy avy rame folo dimy ambin'ny folo eo Et notre deuxième point, ny mahafaharoa koa Jésus toujours nous donne l'exemple. ny ohatra tsara ihany ny Et c'est lui-même qui a donné l'exemple ary izy no manao zany de mihero cette pratique importante dans la parole de Dieu. izy manatateraka zany zava-dehibe amin'ny tenin'andriamanitra zany Troisièmement, fahatelo c'est un point de caractère religieux important. tena zavatra ambony indrindra eo amin'ny atao hoe raha raha-mpivavahany zany Et c'est une preuve de vrais disciples de Christ. ary zany ny profo ahafantarana fa tena mpianatry ny tompo Et marina pas pourquoi? nahoana nge Parce que ça porte l'âme à humiliation. zany masy de mitondra ilay Voyez-vous une grande personne, jereo ny olona vous zay allez ambony prendre un bassin dans votre main de mitondra ianao tavy eo et un tananao petit misy rano serviette sur votre bras ary mitondrako ny et un topa savon maro et un peu de l'eau. de savony Et vous allez chercher quelqu'un de vos frères ou de vos frères. de mandehany ianao olona ambony iny Et vous allez laver les pieds. zanaknao de sasaony tompo Quelle humiliation de votre âme. fanetsy tena manao Et an'ilay ça, zanatao c'est zany un caractère important dans les croyants et les enfants de Dieu. zany no atao hoe toetra tena ambony indrindra eo amin'ny Et c'est zanak'andriamanitra un signe des disciples. zany no atao hoe famantarana fampianatra maro Exactement comme l'humiliation d'être rebaptisé et être baptisé selon la parole de Dieu. ary izy io de tahaka ny fanetreten'ny olona eo amin'ny fandrosoana mibadika araky ny tenin'andriamanitra Maintenant, il y a beaucoup d'orgueilleux qu'on ne veut pas être baptisé, même qu'on est convaincu que le baptême des enfants, c'est paganisme et contre la parole de Dieu. ary na de hatramin'izao zany hoe de mbola misy olona feno afo na mifonika tsy mety atao badisa fa mihevitra hoe fa vita fahazaza aho na de fahaziantilisana aza nanaovany zany Mais l'orgueil dans leur cœur, fa zany avy na fony ils croient qu'ils étaient chrétiens, ils savaient le chemin, zay inony hoe kristiany zay ka malalalalana ça fait un obstacle pour leur salut éternel. zany avinaviny zany mitondra fisakanana Et lehibe parce ho qu'ils an'ny refusent la sagesse de Dieu satria mandany et fahendren'andriamanitra la parole de Dieu claire, ary ny et tenin'andriamanitra on marina de accepte la lavina tradition de l'homme, ka de ny fampianarana ils seront perdus éternellement avery azy mandrakizay zany parce qu'ils ne sont pas encore humbles, satria tsy mety ils sont orgueilleux encore, fa de miavina et Dieu est contre l'orgueilleux. ary manjary manohitra Alléluia. Dans cette point aussi, Pierre, il a dit, hoe peter eto ah Seigneur, toi tu es maître, moi je ne te laisse pas me laver les pieds. tompo tompoko any enao ka naony anao nasany tompo Alors Jésus répond, de hoy jesosy attention Pétera, tandreo ny si tu petera ne veux pas que je lave tes pieds, tsy mety sasako tu ne tompo peux enao pas avoir une partie en moi. de tsy manana anjara C'est amiko la anao même chose aussi. tahaka zany Tout koa ce qui croira et sera baptisé sera de sauvé. rehetra minisy atao badisa no vonjeny Si tu ne veux pas être humilié, raha tsy etenetitena am'zany cassez anao votre orgueil, ka motipoteny suivre la avinavina parole de Dieu, manaraka ny tu ne peux tenin'andriamanitra pas être sauvé, tsy avonjy que anao ce soit votre héritage religieux inona na inona fivavahana et votre lovanao position morale ou votre position sociale. inona na inona faharopaizanao sy toa Et vitanao ici, Pierre, il dit à Jésus, ary hoe petera ah Seigneur, tu ne laves pas mes pieds. tokony anasany Alors, si tu ne veux pas que je lave tes pieds, ka hoy jesosy raha tsy sasako ary tu ne nitompo peux pas avoir une partie en moi. de tsy anana anjara amiko akory Ou anao un autre mot, amin'ny tu ne teny peux hafa pas être sauvé un de mes vrais disciples. tsy ho voavonjy anao ary tsy Alléluia. mpianatra Un autre quatrième point, ny manaraka an'io koa faefatra il dit c'est un commande. didy C'est un commande. didy mihitsy Comme moi j'ai fait pour vous, zaho manao zao vous devez faire un pour l'autre. ianareo koa tokony hifanao zany Alléluia. Si moi je suis le maître, raha izaho tompo azy moi je suis le maître, raha izaho je tompo fais azy ça pour vous. ataoko manao Alors zany aminareo maintenant entendez mon commandement. mba eny tsara ny didy Allez aussi laver les pieds un pour l'autre. mandehana koa ianareo Ça mifanasaka c'est un commandement. didy zany Cinquièmement, fadimy ça porte de joie tena mitondra quand fifaliana quand on devient humble rehefa manery tena ny olona et on obéisse la parole de Dieu. makatozo Dans tenin'andriamanitra l'église, Jésus a donné 3 ordonnances. ao amin'ny fiangonana dia didy fiangonana anankitelo La première ordonnance, c'est le baptême de l'eau. voalohany indrindra tsy maintsy atao dia mibasisany rano Ça s'est pratiqué une fois. atao indray mandeha ihany izy io
Le baptême de l'eau, c'est une ordonnance. Pourquoi on l'appelle ordonnance? nahoana moa izy natao didy Parce que c'est ordonné ou donné par Jésus. didy na ny tompo mihitsy ny nanome azy Et c'est commandé par Jésus. Ça veut dire que c'est un ordre de Jésus. jesosy mihitsy nanao hoe ataovy zany On l'appelle ordonnance. de lazaina hoe Il didy a dit zany allez prêcher cette bonne nouvelle. mandehana lazao ty filazany tsara ity Disciplinez les gens. ataovy mpianatra Prêchez bien premièrement. torio ny filazany tsara Pour ceux aloha qui croiront. koa zay rehetra mino Et après sera baptisé. ataovy badisy Il sera sauvé. reny no Et vonjeny remarquons bien ajere tsara nge que c'est une condition très indispensable dans la parole de Dieu. zany fandehany zany de tena fanarahana tsy maintsy ilaina mihitsy eo amin'ny Si tenin'andriamanitra vous lisez Marc 16, fa 12, raha vakinao ny marika fahenina ambe folo Marc 16, pardon, marika fahenina ambe folo indimy enina ambe folo Marc 16, vous voyez un ordre très clair donné par Christ. de hitanao tsara ny filaran'izany didy nataony Et jesosy zany aussi une condition très claire ny fanarahana tena mazava tsara qu'on ne peut pas discuter. tsy azo adinikevitsy io Marc 16, zay mihitsy atao badisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohiny celui qui croira premièrement zay mino aloha et sera baptisé no atao badisa sera. zay Ça veut no dire sa salut, ses conditions sur le croyance premièrement et le baptême de l'eau deuxièmement. ny famonjena azy zany de hazo amin'ny finoany aloha ary amin'ny fetezana atao badisa Alors dans l'Église, ko amin'ny Dieu fiangonana a donné des ordonnances de nanome didy qui mihitsy ça andriamanitra doit être obéi ary zany de tokony akatoavy littéralement comme c'est donné dans la parole de Dieu. akatoavina arabaky teny mihitsy izy noho ny mahatenin'andriamanitra Et il faut apprendre la significance de chaque ordonnance. de tokony ianarana mihitsy ny hevitry reny didy reny Par hasard, le baptême de l'eau, ohatra nga ty badisa il a une ndraty grande significance misy dikany lehibe et il a une ny grande valeur spirituelle misy tomba ambidiny ambony et mihitsy amin'ny fanahy importance. misy fahalehibe azy Et amin'ny il fo se pratique en deux choses. zavatra ronono anaovana Et ça porte aussi un résultat. ary mitondra vokatry On le pratique littéralement. atao arabaky teny izy On utilise de l'eau littérale. ampiasaina arabatana Ça mihitsy veut ny dire rano on rentre vraiment dans l'eau. miditra ao anaty rano mihitsy Et ny on a rano baptisé de l'eau. ary de atao badisa amin'ny Et rano on est bien couvert avec de l'eau. ary rehefa tena tsototra Selon la anaty façon que Jésus et Jean-Baptiste a baptisé. araky ny fomba fanaony jesosy zany nampanao badisa Et mihitsy tous zany les apôtres. sy ny apôstoly Alors il y totoreny a la point littérale. dia misy zavatra arabaky teny mihitsy eo Et ce n'est pas, on ne peut pas transférer de cette point littérale que Dieu a donné dans sa parole. zany didy nataon'andriamanitra arabaky teny zany tsy azo Ça ovovana veut dire qu'il faut utiliser de l'eau réelle. tena ampiasaina mihitsy am'izay Et ampiasana azy beaucoup ny de rano l'eau, ary rano vera exactement comme Jésus a fait. tahaka zay nataony jesosy Mais zany cette baptême de l'eau, fa ity badisany ça rano parle tokoa d'une autre significance dia misy heviny anakiraiky io et il donne une valeur ary misy vidiny et une lehibe zany bénédiction misy fitahinao spirituelle amin'ny et ara-panahy les deux marchent ensemble. mba iarahandreo roa On reo ne lara pouvait pas avoir un sans l'autre. tsy azonao ataony manao ny ray Et any no si ataoko vous fanday lisez zany dans 1 Péter, fa raha vakinao amin'ny petera vous voalohany allez eo comprendre la significance spirituelle de baptême. de ho fantatrao mihitsy ny hevi-panahin'ity badisa 1 ity Péter 3, 21. petera voalohany toko fahatelo ny andininy raiky amby roapolo petera voalohany toko fahatelo ny andininy raiky amby roapolo zay mamonjy anareo koa ankehitriny de ny badisa zay tena nitandindina io sy ny fanesorana falitony nofo anefa fa ny fitadiavana fieritreretana tsara eo anaten'andriamanitra amin'ny tanganan Jesosy Kristy Pardon, tamin'ny 1 Péter 3, 21. Hein? Vous avez 21. Voyez bien là-bas le verset. de ny tara eo andininy io Cette eau était une figure du baptême, io rano io ary de tena taratry ny badisa mihitsy qui n'est pas la purification de souillure du corps, tsy hoe fanadiovana ny tena maloto mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, fa ny fitadiavana fieritreretana tsara eo anaten'andriamanitra qui maintenant vous sauve, zay mamonjy anao vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. noho ny jesosy zay nitangana tamin'ny Voyez ici dans cette verset, de reo tara eo andininy eo la parole de Dieu nous instruit ampianariny tenin'andriamanitra que antsika même ce n'est pas de nettoyer notre corps. fa tsy hoe fidiovana amin'ny tena akory izy io Alléluia. Regardez-moi bien s'il vous de reo plaît. tara zafaty Les enfants ici. aty raky izy jerena Le baptême de l'eau, ny badisan'ny ce rano n'est any pas e une question de forme seulement. tsy hoe zavatra ivelany Mais fotsiny chaque chose littérale signifie une chose spirituelle. fa zay zavatra tanterana arabaky teny eto de misy heviny amin'ny ara-panahy daholo Ça veut dire vraiment, même que vous êtes baptisé dans l'eau, dikan'izany de zao na de efa natao tambadika amin'ny rano marina azy ianao ça touche votre corps, ka nakasika mais ampiranao ny rano aussi elle a une efficace et une puissance sur votre conscience.
dia tena misy heriny mihitsy ao amin'ny fieritreretanao zany natao taminao zany. Car Dieu et vous sauve parce que vous l'avez été lavé aussi par vos péchés. Eo na ten'Andriamanitra zay namonjy anao satria izy nanasanao tamin'ny fôtanao rehetra. L'apôtre, le disciple a dit à Paul, Fa hoy ny mpianatra tamin'ny Paoly, qu'est-ce que tu te retardes? Pourquoi tu te retardes? nahoana ianao ny satroriana toy zao? Lève-toi et sois baptisé, lave-toi tes péchés. Mitsangana ka aoka atao badisy ianao isasanao Quand Paul était converti dans le chemin de Damas, rehefa nivoafoto ao an-dalambe et ny il a Damascus Paoly, rencontré les disciples là-bas, dia hitany tao amin'ny tanàna io mpianatra. ah, oui, amen. Oui, il a dit, frère Paul, Hoy ry Paoly le rahalany, Seigneur m'a envoyé ny tompo pour naniraka que ao tu izy reçois ta vue mba hahazahoanao ny fiainana et tu seras baptisé dans son nom. ary atao badisy amin'ny Et anarananao. pourquoi tu retardes? Fa nahoana ianao mitaredretra toy zao? Lève-toi, Mitsangana faingana, sois baptisé maintenant aoka atao badisy et ianao zao, lave-toi de tes péchés. ary aoka voasasa. Alléluia. Ici, il dit dans Péterin, Hoy izy eto Petera, c'est vers une bonne conscience, c'est vers Dieu. fieritreretana tsara eo anaty ten'Andriamanitra. Alors, vous que vous croyez dans le baptême des bébés, Ianao zay mihevitra sy mino comment on peut zaza, voir une bonne conscience vers Dieu? ataonao ahoana fa azo Et fieritreretana comment on peut laver les tamin'Andriamanitra? péchés des enfants? Ary fomba ahoana nafahanao tamin'ny fanasana On fotana fahazana? reçoit le pardon de nos péchés. Mbola nandray toeriny Et bonne famelan-kelo conscience vers Dieu que notre conscience nous condamne. fa zay tokony ananatsika dia fieritreretana tsara eo anaty Après ten'Andriamanitra qu'on namelona entend atsika. premièrement l'évangile, Rehefa mandre on filazantsara est aloha, convaincu qu'on a péché contre Dieu. resy lahatra amin'izany fa tena Et naoto cette tamin'Andriamanitra. conscience nous condamne. Ary amin'izay fieritreretantsika dia Après manareko on atsika entend la parole, ka mandre ny on veut se ten'Andriamanitra débarrasser de notre péché. dia hiala tanteraka amin'ny fotana Parce que c'est l'homme qui pêche qui mourra. satria ny fanahy zay Et manokana dès no le bébé, on n'a pas péché ary encore. satria ny zaza tsy mbola Ni nanao on a une conscience active. mbola niasa akory ny fieritreretana. Comment si vous le lavez avec de l'eau, Ahoana no nasanao azy ou trois amin'izany gouttes sur leur tête, na nasivanao rano de kely porter le taten'olo baptême qui signifie lavement de leurs péchés et renouvellement de conscience, bonne conscience vers Dieu. ka mba hahazahoany an'ity badisa mariny ty hoe anasana ny fieritreretana sy anasana ny olona amin'ny fahotany. Alléluia. Vous voyez comment la parole de Dieu est claire. Fantatrao ve zao fahazavany ten'Andriamanitra? Alors cette ordonnance, Fa ty didy ty il ary y a l'eau naturelle, dia ao ny rano l'eau nataon'Andriamanitra mihitsy, littéraire, ny rano le tombeau ara-baktely, littéral, ny fasana mais avant ara-baktely. ce tombeau littéral, Fahalohany io il ara-baktely y a premièrement entendre la parole. dia misy zavatra voalohany tokony atao Il y dia a faneretana être teny. convaincu de vos péchés. Maintsy resy lahatra ianao fa mpanota. Il y a avoir premièrement une conscience piquée dans votre cœur. Tokony hisy fanondrona amin'ny fieritreretanao aloha Que anatin'ny vous fonao. êtes pécheur devant Dieu. Fa efa tena mpanota Et vous avez ten'Andriamanitra besoin ianao. de son Fils comme votre Rédempteur. Ary mila sy mitady ny zanany ianao mpanavitra À anao. ce moment, vous courez à la croix de Calvaire. Am'izay fotoan'izay ianao fa midodododo Et amin'ny vous azony Kalvari. acceptez ce Fils de Ka Dieu mandray an'ilay et son zanak'Andriamanitra œuvre sur anao. la croix de Calvaire. Sy niasa zay nataony Et taminao vous teo. recevez de lui son pardon. Avy aminy no ndraisanao Et famelan-kelo. votre conscience qui vous condamne Ary am'izay le fieritreretanao va nanao être délivrée de cette condamnation. ho afaka tanteraka amin'izany Elle fanameloa zany deviendra ianao. une bonne conscience vers Dieu. Ka manjary fieritreretana madio anaty Et an'Andriamanitra. ça sera fait Ary zany no vita après que vous entendez la parole. dia tao aoriana Et nandrenesanao que ny vous teny êtes ihany. prête d'obéir la parole. Ka nahavoninanao akatony Et vous donnez teny ianao. votre vie à Christ. Ka noloranao ny fiainanao Et vous amin'ny Kristy mihitsy. soyez baptisés Ary angataka atao comme badika vous ianao. êtes devenu un disciple de Efa Christ. nisy mpianatry Kristy ianao. Alléluia. Ne vous pouvez pas avoir vos péchés lavés. Ah, tsy afaka anadio fotanao kory ianao e. Ni votre conscience claire devant Dieu. Na anadio fieritreretanao anaty Si vous Andriamanitra am'izao. n'obéissez pas à l'ordonnance de baptême, Raha tsy manatanteraka ty didiny badika ty ianao. après que vous avez entendu le vrai évangile, Ka aoriana nandrenesanao ny filazantsara après que votre conscience est piquée, ka tsilona ny après fieritreretanao. que vous reconnaissez vous-même que vous êtes Ka pécheur, fantatrao marina fa mpanota et vous ianao. avez besoin de Jésus le Sauveur. Mila ny Jesosy mpamonjy ianao. Alléluia. À ce moment, Am'izay je fotoan'izay vous ihany dis franchement, no azahoako il n'y milaza a marina pas atao salut fa tsy hisy akory pour ny ceux qui famonjena respectent ou ne veulent pas soumettre et s'humilier à cette ordonnance de baptême après foi et repentance vers hoany Dieu. zay mandasy manohitra an'ity didy momba mibadisa ity raha tsy olona efa mibebaka eo anaten'Andriamanitra izy Parce ianao. que tout ce qui croira et sera baptisé, Tsy mantso ny teny hoe zay rehetra mino no atao ils badisa disent la parole sera sauvé. ary ny tohiny dia ireny no Alors viteny. il doit sera premièrement baptisé et après sera sauvé, en condition de son salut éternel. voalohany atao aloha zany dia tsy maintsy mino izy ka atao badisa zay vao handray ny amin'ny Parce que fandena même manak'izay. s'il y a l'eau littérale, Fa na dia eo aza ny rano mais ça lave vos péchés manasasa et lave fotoanao votre conscience. ka manasa ny Parce fieteretanao que vous koa avez accepté la vraie parole satria ianao nandray ny et votre tenin'Andriamanitra marina orgueil est cassé ary amizay dia et vous potsy êtes ny humilié devant avy Dieu ka nanety et vous avez tenin'Andriamanitra accepté ianao sa parole. ka nanaiky atao Alléluia. Ça c'est la première ordonnance. zay no atao didy La voalohany. deuxième ordonnance, faharoa koa
C'est le Saint-Seine. Ny fanasan'ny tompo. Le Saint-Seine Ty fanasan'ny tompo. vient après le baptême, mais pas avant le baptême. Eo aorinan'ny badisa fa tsy alohan'ny badisa akory. La Saint-Seine, c'est la communion des enfants de Dieu. Ny atao hoe fanasan'ny tompo dia firaisan'ny Ça veut zanak'andriamanitra rehetra. dire, Dikan'izany zao comme nous sommes un corps satria tsika mbola olona ara-batana ihany et membres dans un corps, ary anisan'ny nous tena sommes anankiray unis ensemble. dia tsy maintsy miray tsika Et amin'izany. la Saint-Seine Ary ty fanasan'ny tompo ity nous fait rappeler de l'œuvre de Christ sur la croix de dia Calvaire. mampatsiaro antsika rehetra ny asan'ny Kristy teo amin'ny Il a azany dit, Kalvario ty. toutefois que vous pratiquez ça, Hoy zao isaky ny manao toy izao et ianareo, toutefois que vous rappelez ça, isaky ny mahatsiaro zao nareo, vous faisiez ça, isaky ny manao vous izao nareo, rappellerez de la mort de Christ dia izao no atao fahaterovana et de sa résurrection sy et fitsanganana ce qu'il a fait pour nous sur la croix de dia rehetra Calvaire. nataony ho anao teo amin'ny azany Ça, c'est Kalvario. donné pour les croyants, Omena ny mpino zany, mais pas pour n'importe lequel. tsy hoe omena izay La tianao azy. première de nous, c'est bien Ny premièrement didy voalohany aloha tsy maintsy to d'être converti, miova aloha appartiennent à Christ, ho tonga ny Kristy, être lavé par son sang, voasasan'ny rano, et être lavé de vos péchés, voasasan'ny et fotana rehetra, avoir une bonne conscience vers Dieu. manana fietrezana tsara Après ten'Andriamanitra ça, aorian'izay pour entrer dans la communion, dia miditra ao firaisamben'ny fanasany ianao, la Sainte-Seine, fanasan'ny de tompo. rappeler et remercier ce que Jésus a fait pour vous. Ao no ahatsiarovanao sy isaoranao Mais ny tompo si vous izay n'êtes pas nataonao. sauvé encore, Fa raha mbola vous tsy n'avez voavita anao aucune reny, partie dans la vraie tsy Sainte-Seine. tokony hananjara koa eo fanasan'ny tompo marina Et ianao. qu'est-ce que ça symbole, la Sainte-Seine? Ary inona moa ny taratrana Il y a des choses littérales, zavatra ara-baka et il y a aussi les valeurs spirituelles. dia indrindra ny zavatra ara-panahy. Le pain représente qui? Ny mofo dia La corps manambara de Christ qui était brisé pour ny nous. tenan'ny Kristy izay nikapohiny sy nitorotoroanao Et ty. le sang représente quoi? Ary ny raha kosa Le manambara sang an'iny de Jésus-Christ qui est coulé pour nous. ny rano izay narotana ho antsika. Le moment, comme Jésus a dit, si vous ne mangez pas mon corps, Tamin'ny fotoana izay nitenena Jesosy hoe raha tsy mihinana et ny tenako vous ne ianao, buvez pas mon sang, raha tsy misotro ny il rano n'a ianareo, pas dit qu'on va boire littéralement, zany akory tsy milaza hoe ni on va manger littéralement son corps, raha izy tena ny hohan'ny mais olona dire qu'on ne doit le recevoir, qu'il devienne une partie de notre vie, comme on prend le pain, et après qu'on le mange et on l'assimile, il devient une partie de notre corps. fa ny tiany olazaina amin'izany dia rehefa mandray tsy misotro sy mihinana ianao dia tahaka an'izay fandraisanao zay koa no andraisanao ny tompo ho anisan'ny tenanao. Alléluia. Et aussi quand nous buvons le vin ou l'eau. Fa raha efa misotro ny divay na Alors rano, si on reçoit le sang de Jésus-Christ raha mandray ny rano Jesosy ary pour ianao, le couvrement et le nettoiement de notre péché, fanaronana sy fanasana ny fotana et on vitanao, accepte sa vie pour nous, dia raisinao ny aina et avy sa aminy vie ho anao, entre en nous, dia tonga ao il amin'ny nous tiny lave de tout notre péché, dia sasany amin'izay ny alors fotana on pratique les choses littérales amin'izay no ataontsika hoe qui manana teraka symbolent ara-basely, des choses spirituelles. ary zany dia taraky ny zavatra ara-panahy indrindra. Et on ne peut pas faire ça Ary tsy afa manao zany inge si nous akory ne sommes pas encore sauvés, raha tsy mbola parce voavota, qu'on ne comprenne pas la valeur de cette ordonnance importante dans la parole de Dieu. satria tsy mahalala velively ny hevitra zany zava-dehibe momba ny tenin'Andriamanitra zany akory raha tsy voavota. Alléluia. La dernière, Fa ny farany indrindra c'est le lavement des pieds. fanasany tompo Elle a une significance, misy heviny ambony elle a une valeur. misy dikany mihitsy. Le Seigneur voulait faire apprendre ses apôtres, Ty ny tompo ampianarina ny mpianany zany, va devenir plus grand que l'autre. ary amin'izay ny sasany a dia nihevitra zaho lehibe Celui-là lava, veut venir plus long. ny sasany dia teo ambony L'autre, il tokoa, veut que pousser l'autre, il veut prendre sa place. ny sasany kosa dia te hampiala ny L'autre, il afaka veut montrer hitorana, qu'il a plus d'autorité. ny sasany dia Moi, mihevitra je hoe zaho suis manam-pahefana tel indrindra, responsable. zaho Moi, mpikarakara je zao, suis diacre. zaho ny diakona, Moi, je suis tel. zaho ny ranona Et on rano, se gonfle, ary amin'izay dia comme leur papa le diable. tahaka ny devoly rainy ihany. Et Dieu voulait les humilier. Ary Andriamanitra te efa Alors, niteny zany qu'est-ce qu'il izy zany, fait? ka inona nataony Il ianao? prendre le lavement des pieds. Dia ty fanasa tongotra iny nataony. Alléluia. C'est au littéral Tena ara-baky teny zao, et serviette littérale ary entsiny et rehefa savon manara-baky littéral teny sy savony et ara-baky bassin teny littéral. sy ny tavy ara-baky teny. Mais ça parle des choses spirituelles. Kanefa misy zava-panala zay zany. Moi, je suis le maître. Zaho ny tompo iny tompo. Je fais ça pour vous. Zaho aza manao zaho aminareo. L'orgueilleux Pierre dit, oh non Seigneur, pas pour moi. Amin'izay le petera-piavy. Moi, je suis mieux que les autres. Anao kory ka zaho Si afaka toutes nono les iny. autres vont ignorer, moi je vais jamais, je suis prêt d'aller en prison et même mourir. Raha nandahanao daholo zany ny olona rehetra, zaho vonona no fatinony Ça c'est le aminao. Pierre ancienne qui est orgueilleux, Zay le petera-tanainy avinao. avec le nez très haut. Ary ny oriny dia tena Alors Jésus a avinao. cassé cette nez. Dia izao no Il a dit, bien si tu veux être orgueilleux, hoy zay raha si tu ne veux pas iavinao être humble, raha teo tsy si tu haneteny ne ianao, veux pas faire ça, raha tanao tu zao n'as pas anao, parti avec moi. manana anjara amiko ianao raha Sorte du foyer dehors. mialahy eto amiko izy. Après il a appris sa leçon. Aorianan'izay dia Il ndraiky a anjara dit, pas letra. seulement mes pieds Seigneur, ma tête aussi, Patany amin'ny loha, et mes pieds et mes mains. ny tanako Ça c'était exagération. alors. ataovy daholo zany. Alléluia.
Mais le Seigneur voulait le donner à leçon. nefa nomeny tompo lesina ngeny izy eto. Là, le lavement des pieds, Ny fanasan-tongotra c'est e une leçon très importante. de tena lesina lehibe loatra. Vous voyez, Zay raha ary baptême premièrement, badisa aloha la Sainte Seine deuxièmement, ny fanasan'ny tompo et manaraka an'iny. après le lavement des pieds. Ary orinan'izany a ny fifanasa-tongotra. Quand nous sommes baptisés, Rehefa vita nous badisa sommes sauvés. de voavonjy. Quand nous prenons la Sainte Seine, Rehefa mandray nous isika nourrissons chaque jour sur la vie de Christ. de isan'andro vaky zao de ny aina avy Et amin'ny nous nous Kristy ny mettons veloma. devant notre cœur et notre esprit que ce que le Seigneur a fait pour nous. Ary amin'izay ny fotsika de eo anaty zay nataon'ny tompo antsika mandrakariva ny Et fahaterovana azy. ça nous aide Zany no manampy antsika d'être toujours reconnaissants mba hahatonga antsika et olona d'avoir l'œuvre de makasika calvaire devant nous toujours. dia azo ny asa zay natao tao amin'ny azo zalin'ny kalvario antsika Et le tsirairay avy. lavement des pieds, Ary ty fanasa-tongotra ça nous ity fait apprendre une leçon importante, de mampianatra antsika zava-dehibe ray d'aimer l'autre fankatiava et d'être humble et de fanetenteny. comprendre qu'il n'y a pas de différence entre nous. Ary tokony fankalala itsika fa tsy Ni olona un samy hafa est kory mieux que l'autre. na hoe ny ray Il ambony n'y na a pas de karakarain'ny ray. classe, Tsy misy kilasy ni no de secte, na ni fiviavaka de race valy noble, na hoe ni fiandianana de classe moyenne, na hoe olona tonton'ny ni firazanana côtier, ni de plateau. na olona venenina na olona Ni diable, ni rien. venenina na Nous sommes devolinanina un en Christ, olona iray amin'ny Kristy sauvés par son sang, no vonjen'ny unis ray par son esprit, ny fanahy et il demeure dans notre cœur. monina ao potsika izy tamin'izao. Alléluia. À qui il avait les pieds? Ho an'izy ary zao fanasa-tongotra zao Au étranger, ho an'ny vahiny il a lavé les apôtres. ny apôstôly ny Il a dit laver pour qui? hoy izy hoe ho an'izy fanasa-tongotra Un l'autre. ianareo Il n'a zao pas izy dit faites-le fanasa pour les étrangers. izy tsy tsy manao hoe ny any velany sasao Jésus ne parle pas il des étrangers. izy tsy miresaka ny olona any Il velany parle des enfants de Dieu. ny zanak'andriamanitra ny Parce qu'il teneny divise les hommes satria ny zaraindrozy dans des classes comme le monde de maintenant divise. araky ny fanaklasy zao Ça c'est noble, ça c'est bas, ça c'est haut, ça c'est côtier, ça c'est plateau. araky ny hoe fiandrianana sy ny olona pite voatany sy ny nenindra Ça c'est quel et ça c'est tel. ty de zao ary Mais il le place en deux catégories. fa roa ihany no zarany azy Enfants de diable zanaky ny et enfants de Dieu. Alléluia. C'est les deux catégories qui se trouvent dans la Bible. zay roa zay ihany io karazany eo amin'ny baiboly eo Et nouveau commandement je vous ai donné. didy vaovao no omeko anareo Aimez un l'autre. aoko hifankaty anareo Il y a une verset dans la parole. mesy andiny soratra Je masy ao voudrais que vous le lisez. tiako mba makinareo azy 1 Jean 4:11. jaona voalohany toko faefatra ny indiny ny fairaky ambin'ny folo L'épître, s'il vous plaît. epistily ny jaona voalohany toko faefatra ny indiny ny raiky ambin'ny folo ry malala raha izany no nitiavan'andriamanitra atsika dia mba tokony hifankaty kosa itsika Voyez cette verset claire. zareo tsara Si Dieu mifahazavana nous a aimés, raha andriamanitra nous devons aimer un l'autre. tokony hifankaty Et comment aimer? Par la bouche koa ty amin'ny bava ihany mifankaty ou ava aimer en réalité de tout notre cœur fa tena hifankaty amin'ny fo marina avec mihitsy une vraie bonne conscience pure, amin'ny fietrerana tsara sady madio pleine d'amour, tena de la hifankatiava même genre d'amour de Dieu tahaka ny qui fitiavan'andriamanitra a mihitsy donné son Fils pour nous. tena nomezana ny zanany ho Et atsika ça, c'est l'amour de Dieu zay no atao qui a fitiavan'andriamanitra sanctifié son Fils. ka nomeny Et zanany l'apôtre lampona Jean est dit dans de notre place ary io zao no mitorana que nous fo devons nous donner notre vie pour les frères. tokony hanolotra ny aintsika koa monjy ny namatsika sika 1 Jean 3, je crois. Lisez ça. Lisez ça ensemble, s'il vous plaît. jaona voalohany toko fahatelo ny indiny ny fahaenina ambe folo C'est ça? miara mamaky sika zao no afantaratsika ny fitiavana satria izy no hanolotra ny ainy hamonjy atsika ary sika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy Voyez là, la parole de Dieu, c'est tellement clair. tena mazava be loatra ny tenin'andriamanitra Ces trois ordonnances, ireo didy telo reo ary et surtout la troisième, indrindra ty fahatelo fara c'est l'examen et l'épreuve des vrais disciples. reo ny fanadinana alehan'ny mpianatra mariny zao Et c'est là-bas qui est très important io ny tena ambony indrindra que Jésus a fait apprendre ses apôtres zay nampianariny jesosy ny que nous apôstoly sommes, qu'ils sont égaux. mitovy daholo izy rehetra Ils sont égaux. mitovy daholo Ils sont un. iray mantsy Ils doivent s'aimer un l'autre. tokony hifankaty tsara Et qu'est-ce qu'il a dit une fois? Vous êtes tous des frères. ary ahoana moa le lazay indray mandeha ianareo zao izy mipirahalahy C'est
Voyez pourquoi elle donne cette leçon à la fin. nahoana nge nataony faraparany ty Parce qu'après la conversion, satria mantsy rehefa il y a nivoafony quelquefois l'ancien homme, de indraindray mbola ao ihany le olona tanay l'ancienne nature, lay fomba mpanao tanay l'orgueil ancienne. lay avinavina Il tanay commence à lever sa tête manomboka mitsaka indray le io après qu'il est mort raha fa vonona et azy qu'il a pris quelques coups et quelques bâtons sur sa tête. rehefa voakapoka mafy izy De temps en temps, atrany il lève la tête comme ça. miezaka mitsaka indray ny lohany et il veut faire comme il a fait avant. ary de tianao le fomba fanao rasiny Il taloha veut se indray croire qu'il est mieux de tel. ary amizay izy de mihevitra Il tsara est nohony plus rano noble peut-être de tel. ary de mihevitra izy hoe ambony raza Et il est dans une catégorie plus grande que l'autre. ary de tel. mihevitra izy hoe karazan'olona ambony noho iretsy aho Et il est d'une classe sociale très haute, très instruit. ary de mihevitra izy hoe karazan'olona ambony sady vita fianarana Il aho doit être traité dans une façon spéciale. de tena entina tamin'ny fomba manokana mihitsy Il faut anytaizana mettre des gants avant de toucher. ary amizay de tokony sina gantanana ny tanana vao mikasika azy fa tsy mety raha mikasika azy amizao Alléluia. Et si vous ne donnez pas la place présente, sa face devient longue tout de suite. ary raha tahiny izy tsy menao torana iseseo de manjary lava de lava fahatezerana ny tare Et le diable, après qu'on est sauvé même, fa raha de fa namonjy voavonjy azy izy après qu'on est sauvé, Bref, vous le vous diable allez- n'est pas mort. tsy hoe maty akory de voly a Ils viennent aussi de avy ndray izy pour chercher un moyen de rentrer de nouveau. lalana izy idirany ray ao Alors il fait comme ça. zao no ataony Ils viennent pour créer un peu de malcontentement. Ça veut dire on n'est pas content d'un l'autre. de mamorona zavatra ao izy ka ataony falifaly amin'ny afy ny olona iny De haïr ou de jalousie. ataony makahala na mialina Manque de charité. tsy ampy fitiavana ty le olo Orgueil humain. manjary Et miavinazy différence raciale. ary de manjary hoe zay Et raha différence zao de catégories sociales. ary de hita eny hoe zay Et zay utilise ces choses-là ampiasainy pour dolo détruire l'église de nouveau. mba andevonany Et par l'aide du Seigneur, on va craser de nouveau la serpent et sa tête entièrement. torotorotsika indray ny lohany zany menarany zany zao Alléluia. Nous avons avancé. efa nandrositsika Nous avons compris bien le chemin du salut. efa fantatsika mariny zao Mais j'ai remarqué quelques-unes, elles retournent encore le serpent ancienne. kanefa voamariky ranga efa Il fait sa tête levée de nouveau. ka mitsaka indray ny Et lohany le menarany quelques-unes se croient sont mieux que les autres. ary ny sasany de mihevitra hoe tsara Et nohony ils azy critiquent un l'autre. de Et mifampanakiry ils bavardent contre l'autre. de amizay de Et ils essayent de détruire un l'autre. de miezaky izy Il mba se montre, lui, il est mieux que l'autre. ary amizay de mihevitra hoe tsara Et nohony il azy est dans une classe spéciale. de mihevitra hoe Mais Jésus n'a pas dit ça. kanefa tsy zany Il a dit, moi je suis le maître. Vous êtes tous des frères. Vous êtes des brebis. Et les brebis sont égales. Aimez un l'autre. Et vous êtes égales. Alléluia. Nouveau commandement je vous donne. didy vaovao no meko anareo Nouveau commandement. didy vaovao Qu'est-ce que est ce nouveau ino commandement? mary io didy vaovao Aimer un l'autre. mifankatiavana Une des choses qui détruit la vie spirituelle. za vatokana zay malevina ny fiainam-panazy Orgueil. de ny avinavy Orgueil. avinavy Supériorité. io fieveratena ambony Croire que vous êtes quelque chose. io finoana hoe zavatra io C'est le tenanao commencement de votre io destruction. fanomboany Et fahalavonao c'était le commencement de destruction de Lucifer, le chef des anges au ciel. ary zany indrindra nge nahalavany lucifera tany Il est tourné an-dala en diable. nanjary lasa devoly Maintenant, quelques-uns disent pourquoi M. Daoud rentre dans notre affaire personnelle. sasany zao ngamba de mihevitra hoe naonanao mikarakara zay Ce raha n'est rany pas votre amotana affaire personnelle, ça c'est mon affaire à moi de rentrer dans votre affaire ty personnelle. raharanao manokany zany fa tena diditsy mihitsy miditra amizany Parce qu'il est plus supérieur que votre affaire. satria ambony lavitra no Supérieur que votre zay coutume. ambony noho ny fombanao Supérieur zany que votre coutume et ce qui se trouve à Madagascar. ambony noho ny Il y a la parole mahazaka de Dieu. tenin'andriamanitra no Alléluia. Et puisque je suis responsable de vous enseigner la parole de Dieu, satria manana ndraiky tsampianatra no je tenin'andriamanitra suis responsable d'établir une église selon la modèle de la parole de Dieu. dia ndraiky tsy misy manorina fiangonana manao zay zay ny Et tenin'andriamanitra dans la parole de Dieu, ka ao ny il n'y a tenin'andriamanitra pas esclave, tsy misy il n'y andreny a pas noble, tsy misy andriny il n'y a pas côtier, tsy misy il n'y a pas plateau. tsy misy Il y olona a un Christ. fa kristy mifankatiny olona Et ceux qui n'ont pas d'accord avec notre doctrine, zay tsy mifakazo amizany il y a fampianarana 11 portes que vous pouvez sortir. misy raiky ambe folo ny varavara Parce que nous voulons être des disciples de Christ, être un modèle de la parole de Dieu. tsika nohotry ny tenin'andriamanitra Et nous maro allons laver les pieds à l'autre. ary fanasa tongo tsika Le tamizao plateau va laver les gens des côtiers. dia ty merina amizay Et le noble va laver les côtiers. Et on va aimer à l'autre. mifankaty tsika Et tous ceux qui aiment la parole de Dieu, zay za tiany tenin'andriamanitra de mbazao ameny et le diable ferme la bouche. ary ny devoly tsy mahazo miteny amizany Amen. Et j'ai dit le soir,
Jeudi, zaka mikerivo 9h jusqu'à minuit. tamin'ny sivika tamin'ny 12 alina Nous allons être ici. dia oeto isika On va avoir des battins. dia isy rano eto isy On va fanasana avoir beaucoup de serviettes. isy servieta be dia be On va avoir des savons. esy savony be dia be On va s'aligner. ilatrika menakazy Alléluia. Et on va laver le pied à l'autre. hipanasa tompo sika Alléluia. Quelques-uns, vous n'êtes pas encore courant. Pourquoi? sasany amizay nahoana tsy dia faly loatra Ça ne vous plaît pas ma parole? tianareo ve Ce n'est zany pas la mienne. tsy anangy e zany teny zany C'est la Bible. baiboly no milaza zany Je vous donne exemple, Jésus a dit. fanoarana nomeko anareo raha ohatra Comme moi, je vous ai lavé les pieds. satria nanasany tongotrareo Qu'est-ce qu'il a dit? inona natao Les nobles pour les nobles. dia hoy zany indriny Les avy côtiers pour les côtiers. tanindriny avy Les plateaux pour les plateaux. ny olona te andreo L'autre race pour l'autre race. ny razany Vous zay regardez comme ça. dia Bien aimé, pas comme ça. fampijery Diable, il a dit un pour l'autre. hoy zay nareo rehetra mifanasa Aimer un l'autre. fakatiava Et donner notre vie un pour l'autre. aoka samy anolotra ny hainao Et ny azy défendre un l'autre. fampiaro Égal en Christ. misy eo Parce que anaty nous avons le même esprit de Dieu. dia fanahin'andriamanitra iray Baptisés dans ihany le même esprit. fanahy iray Et ihany baptisés dans le même eau ici. rano ray Alléluia. Si vous ne venez pas, j'ai dit, je veux savoir pourquoi. raha ho hitako fa tsy tonga anao milaka misy rangah dia ho hitako eo ny aty zay tsy afikavanao On va mettre un point noir asina zavatra maintimainty sur votre zany dossier. eo amin'ny dossier anao sy zavatra Les maintimainty leçons qu'on apprend. ny fampianarana zay ianarana eto Je vais vous lire un verset de la parole de Dieu. amaky andiny soratra 1 masiny Corinthiens 12, koritianina voalohany toko faharoambiny folo les enfants, s'il vous plaît. nareo kizy azafady aza monomonina oatra zany Alléluia. Que le diable soit fâché et Jésus soit content. ny atesitra ny devoly zao no atao ary ny afaly any jesosy 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 et verset 13. ndeniny faharoambe folo sy fahatelo ambe folo any korintianina voalohany toko faharoambe folo fa tahaka ny tena iray ihany nefa maro momba ny tena ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany dia tahaka ny zaniko Kristy fa fanahy iray ihany no nanaovam-padisantsika rehetra ho tena iray na jiosy na gentilisy na andevo na tsy andevo 12 et 13 seulement. ary tsika rehetra dia efa nampisotoina ny fanahy iray Alléluia. Qu'est-ce qu'on va suivre? iza nanaraka zany Nos coutumes malgaches ou la parole de Dieu? tenin'andriamanitra ve no arahina sa La parole de Dieu. ny tenin'andriamanitra no Ce arahina qui veut suivre la parole de Dieu, lève votre main. atsangano tana zay tanàna Alléluia. Verset 25 jusqu'à 27 de la Bible iny chapitre. fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo mba tsy fisarahana eo amin'ny teny fa mba hifampiainy momba ny tena rehetra ary raha mijaly ny anankiray momba ny tena dia miara mijaly avokoa zay rehetra momba ny tena raha homemboninahitra kosa ny anankiray momba ny tena dia miara mifaly avokoa zay rehetra momba ny tena ary ianareo no tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araky ny anjaranareo azy Alléluia. Il va lire une autre verset aussi, Galatiens 3, 28. galatianina fahatelo ny andininy fahavalo amby roapolo tsy mesy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Alléluia. Quel déshonneur pour la cause de Christ et la vraie Église. fa fambaraka manahoana moa ho an'ny tenan'i Kristy na amin'ny fiangonana marina Nous que nous disons, nous sommes sauvés des enfants de Dieu. raha isika zay milaza hoe zanak'andriamanitra vovoa zao Baptisés dans le même Saint-Esprit, efa natao batisa tamin'ny membres fanahy dans le même corps, anisan'ny tena et io on croit encore il y a supériorité entre nous autres. ka mbola miny ihany hoe misy fahatamefana sy fehvanony ambomboly tokoa C'est une doctrine du diable de croire qu'il y a une race noble et une classe plus bas.
fampianarana ataon'ny devoly zany hoe misy ambony razana sy ambany razana. Dans la parole de Dieu, ça ne se trouve pas. Fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra Ni grec, ni juif, tsy misy jios ni esclave, ni libre, misy andevo sy olona afaka. mais tous un en Christ, Fa iray daholo ihany ao baptisés dans le même corps, fanahy iray sy teny iray temple du même Saint-Esprit, tempoly iray ny fanahy matina ihany. habitation de Dieu, Nenan'Andriamanitra iray demeurant ensemble dans l'éternité, ramonina ny fiainana mandrakizay. recevant le même esprit, Fanahy iray ihany lavé par le même sang de Christ. zany Kristy iray Nous ihany sommes un en Christ. iray zany. Alléluia. Il y a seulement un classe noble. Anankiray ihany Classe noble. anankiray ihany no mahandrina ny andriny. Et vous voulez savoir, Fa tinao fantatra ve zany ils sont dans la parole de Dieu. ao amin'ny tenin'Andriamanitra izy io. Une fois mentionné seulement. Izay mandeha any zareo C'est vola Acte 17, 11. ao amin'ny asa fahafato ambin'ny folo ny andiny ny fahaika ambin'ny folo. On va voir qui ils sont. Jeretsika kely reo Se trouve où? À Madagascar ou en France ou en Amérique, je ne sais pas. On va voir. 17 Acte 17, verset 11. ny andeny ny fahaika ambin'ny folo amin'ny asa toko fahafito ambin'ny folo. Ary noho ny te-panahin'ireo dia tsara noho ny Tesalônika, satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandenika ny soratra masina isan'andro namarina izany na tsy. Voilà, il dit Paul, qu'est-ce qui sont les nobles? Dia lazay ny Paoly Il a rentré dans une place rehefa tonga atao amin'ny toerana et il a prêché la parole. dia nitoriny Et les teny gens ont reçu la parole. dia nandray ny teniny Et on a cherché la parole. dia nidininy Et on a reçu Jésus. dia niraisy ny Jesosy. Ceux-ci sont la race noble. Ireny no atao hoe olona ambony karazana ireny ny voafo Les ireny sauvés. ireny voafo Le peuple de Dieu. olon'Andriamanitra Un race noble. ireny iny manana Parce qu'ils fambonina sont dans la main du Seigneur. satria ampelantanany Ils sont des enfants de Dieu. zanak'Andriamanitra Les izy noms ireo convertis fa ireto ny voafo sont les enfants de ireo Dieu. ny zanaky ny Et ils devoly appartiennent à cette monde. ary an'izao tontolo zao izy La noblité, c'est la sainteté. fiandrianana tompoko dia Pas la couleur ni la race. sy ny volokotsa na La noblité, c'est la sainteté de la parole de Dieu. ny fiandrianana dia ny tenin'Andriamanitra. La noblité, c'est un vrai repentance. Ny fiandrianana dia ny La fivavahana. noblité, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ny fiandrianana dia ny olona Et feno fanamasina abandonner le diable et l'orgueil. ny olona zay miala amin'ny asany devoly sy ny avinavina Être humble devant Dieu. reo ny olona manety tena Si vous êtes ten'Andriamanitra eny humble, vous êtes noble. arahata iny manety tena anao dia andriny Cœur ni votre ville. sy ny volokotsinao na ny tananao na ny toerana misy Mais anao ce qui s'assoit. sy tsy zany Mais c'est la sainteté du Saint-Esprit dans notre cœur. ny fahamasinana nety ny fanamasinao ny ponao sy ny Quand on fiainanao prend cette parole, rehefa raisinao ty teny ty on l'oblige de tout notre cœur. ka tapavinao ny fonao maro ka mifankatia C'est nareo comme ça qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. zay no alalan'ny olona fa mpianatra nareo On Jesosy connaîtra que vous êtes nobles. zay no fataranao andriny ianao Aimez un l'autre. raha tena mifankatia anao Donnez votre vie un pour l'autre. ka ifanoneny famonjy Et tout ce qui n'aime pas son frère, zay rehetra tsy tiany raha lahy et qu'elle n'aime pas sa sœur, zay tsy tiany anabavy donnez sa vie pour sa sœur et son frère. ka mameny ainy mihitsy amonjy ny rahalahy sy anabavy Son frère et sa sœur, ka ifampiaro contre les ennemis et le diable. amin'ireny zavatra ataon'ny Nous fahavaliny avons devoly jour reny et nuit. zay mipangany Nous fiara en manala avons assez des ennemis pour efa nous. be loatra nge fahavalitsika Par les gens qui ne sont pas convertis. amin'ireny olona nivelany Et les tivofo diables ireny et les démons sont nos ennemis. ary ny devoly sy ny Nous voulons pas demoniko dia multiplier fahavalo nos ennemis par des enfants de Dieu. tsy tokony sika zanak'Andriamanitra anao mpitombo fahavalo Mais nous allons être vraiment des enfants de Dieu. tokony ho zanak'Andriamanitra mariny sika L'Église va avoir seulement des enfants de Dieu. ary ty fiangonana ty dia ho fiangonana zanak'Andriamanitra irery any Seulement la parole de Dieu. ary tenin'Andriamanitra irery any no arahany La parole de Dieu. ary ny tenin'Andriamanitra irery any no tanteray S'il ne plaît pas, fa zay tsy tanao zany c'est à lui à aller en faire. andary izy ny teo Mais animero nous allons suivre Dieu. fa nitsika Nous dia Andriamanitra ihany no allons rany renforcer cette parole. tenin'Andriamanitra ihany nitsika Alléluia. Parce que nous avons décidé d'aller aussi. satria nanapa-kevitra ho any an-tany sika manakafy Alléluia. C'est chaud. mafany zany Alléluia. Voici ma petite sœur. Une autre chose. manaraka an'io Je koa crois que c'est assez. dia fa Ça zeta va vous aider quelqu'un. fa zay Vous voyez mes chers frères amis, ireo tara ry sakaiza malala mes chers frères et sœurs, ry anabavy fa rahalahy malala si nous sommes convertis, raha tena nivofo mariny tsika ça ty baiboly ty doit ihany nous gouverner tous. ity ny tokony hanapaky antsika rehetra Ça,
doit être notre loi. Ity ihany tokony lalàna sy Ça diditsika. doit être notre constitution. Ity ihany tsy maintsy zavatra ho arantsika hatranin'ny farany. La parole de Dieu vient supérieure Ny tenin'Andriamanitra no tokony ambony indrindra. de race et coutume, Tsy mampanina zay firazana sur sy fahazarana. nationalité et tout. Tsy mampanina zay Je fiaviana. suis premier enfant de Dieu. Fa zaho zanak'Andriamanitra maha Et le zanak'Andriamanitra voalohany dernier indrindra. sujet américain. Ary ny farany indrindra tamin'ny maha amerikanina ao Mais rangaha. ça me concerne. Ça m'intéresse. Kanefa tsy mampaninina Mais le zany. premier, je suis enfant de Dieu. Fa ny zavatra voalohany ihany koa dia maha Ça, c'est ma zanak'Andriamanitra foi. azy. Ity ny finoako. Ça, c'est mon amour. Ity ny fitiavako. Ça, c'est mon sacrifice. Ity ny fanolora-tena. Je donne ma vie pour n'importe quelle âme dans ce monde. Voatolotra momba nyity mihitsy ny fiainako ny amin'ny Alléluia. fanahiny. Parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur. Dia ny fitiavan'Andriamanitra tonga ao Et kokoa. ce qui nous a envoyés, Aza naniraka nous ne izy. sommes pas intéressés encore d'ajouter des nombres des églises Tsy mampanina antsika koa reo zay tombony nisy qui ne pratiquent pas la parole kanefa tsy et mahavita qui ny ne produisent tena pas un modèle de cette Bible. ary tsy maharaka zay lazay nyty baiboly ty velively. Cet homme perdu Taona very maina ray zay. peut être dans une église Zany hoe anana et de travailler jour et nuit et iasa mafy andro ne manany. pas produire la modèle de la Bible. Kanefa tsy teraka vokatao Parce am'zay lazay que si vous n'êtes pas baptisé, raha tsy atao badika et si ianao. vous ne prenez pas aussi la Sainte selon la parole de Dieu, Raha tsy manay fanasany tompo et vous ne lavez pas un l'autre les pieds, Tsy fanasa tompo et vous n'aimez pas un l'autre, ka tsy et vous fakaty ianao. sacrifiez votre vie pour un l'autre, Raha tsy fanolotra ny fiainanao vous ho an'ny défendez un l'autre, fampiaro protégez un l'autre, vous allez être perdu. Parce que vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu. satria teo aminao Alléluia. Mais si nous en avons l'Esprit de Dieu, raha fanahin'Andriamanitra maro on cherchera cette parole, dia tsy maintsy on dinoiny adoptera ce qui est écrit dans cette parole, tanterana zay ça voatanana deviendra une partie de notre vie, ary anjara anisan'ny fiainatsika une partie de notre expérience, am'izay fahatapana et nous mettrons tout à côté. ary eo velatsika daholo ny zavatra Comme des enfants de Dieu, fa zanak'Andriamanitra membres d'un corps qui est le corps de Christ, anisan'ny tena iray dia ny tena Kristy isika il n'y zao. a pas de différence, Tsy misy fahasamihafany ni de misy supériorité. fambo nisy fambo. Alléluia. C'est pour ça ici dans notre église il n'y a pas de diacre. Zay mantsy tsy mba mampisy ny diakona amin'ny fiangonana ity. Il n'y a pas de clic. Tsy mba misy Ce antokony qui va commencer de clic sera dehors. fa izay manomboka manao antoko kely dia ho rano. Il n'y a pas de clic, il n'y a pas de supériorité. Tsy misy fahambonina eto ary tsy misy Et nous tokony. sommes frères et sœurs, Fa pirahalahy sy mpianadahy égales en Christ, daholo aimer un l'autre, prier un pour l'autre, défendre un l'autre. mifampiaro. Alléluia. Le mot diacre dans la parole de Dieu, ce n'est pas supériorité, mais c'est serviteur. Ny teny hoe diakona amin'ny tenin'Andriamanitra kory tsy hoe fiambonina fa izao tanompo. Ceux qui prennent les apprends ne sont pas des diacres. Il y a des gens qui ceux-ci sont les diacres. Non, ce n'est pas les diacres. Reny ny olona manaty raky teny kory tsy atao hoe diakona Il ndreny. n'y a pas de diacre ici. Diakona eto amin'ny fiangonana ity. Fiche. Il n'y a pas de clic. Tsy misy tokony Le jour que je vais découvrir que ça commence, dehors tout de suite. raha vata ny vohitako fa misy manomboka mifampitokotoko dia voaroky izy. Et nous devons être tous un clic contre le diable. Isika rehetra zao dia antoko ray mihitsy. Alléluia. Tous un mot et un esprit et un pensée, l'apôtre Paul dit. Teny iray fanahy iray seritreretana miaraka hoy ny Et apôstôly. notre pensée doit être la pensée de Christ. Ary eo am'izay raha momba ny Kristy ihany Tous seritreretana. égales des frères et des sœurs. Rovy daholo maharahalahy anabavy. Tous on aime l'autre. Mifankaty daholo. Tous on se défendre un l'autre. Fiaro. Tous on est prêts de mourir un pour l'autre. Daholo nanolotra ny famonjy Nous mihitsy. avançons cette vraie évangile. Mba azahoana mampanotra Pour sauver ce pays Madagascar, dia mony sy qui est Madagasikara. pris et lié avec les chaînes de formalité Zay voafatotra sy voagadran'ny gadran'ny fahazarana sy et l'obscurité, ary ao ny aiziny. encore qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Vola tsy fantatry ny olona ny tenan'Andriamanitra. Alléluia. Nous sommes tous des brebis Samy olo sika rehetra. et Jésus est le maître. Ary Jesosy Et mpianatra. puis le maître a lavé les pieds. Fa raha tahiny izy tompo aza nasany Et tompo. qu'est-ce que les brebis doivent faire? Inona koa ny tokony ataony samy olo? Il dit comme moi j'ai fait. Hoy hoe tahaka izay nataoko Vous taminareo le hoe ferez. mba hifanaovitro. Alléluia. Comme lui nous a aimés. Haka izay nitiavany Nous antsika autres nous devons aimer un l'autre. tokony Et quel hifankatiavana. genre d'amour il nous a aimés? Ary karaza Il fitiavana a manao donné moa sa vie pour nous. ny ainy no nomeny Ça itiavana c'est antsika. l'esprit de Christ. Zay ny atao fanahiny Et si nous disons que nous sommes chrétiennes raha milaza tena ho et nous kristiana n'avons pas l'esprit de Christ, Parce que maintenant, nous sommes Christ, trompés Dieu et veut la tout fin cacher. sera l'enfer. Ary ho any amin'ny elo ny C'est un farany moment maintenant fotoana de zao se réveiller tokony et de atezanao prendre cette Bible foazanao andray ty comme baiboly notre constitution, ho famonrenana comme fiainanao notre loi, ho lalàna comme notre
notre modèle. Et Jésus lui-même le modèle. Vivons Christ de tout notre cœur. Et montrons à Madagascar que le Saint-Esprit est venu. Et Dieu attend de visiter maintenant Madagascar. Faisons une église modèle. Ici à Canaïve. Et dans la province la même chose. Et aussi dans les brousses. Pour gagner cette île pour Jésus. Ça c'est notre commission, moi et ma femme. C'est pour ça que nous sommes envoyés. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous donnons chaque goutte de notre sang. C'est pour ça qu'on va travailler jusqu'à la mort. Pour les saluer les âmes. Parce qu'on vous aime de tout notre cœur. Parce que vous êtes précieux dans les yeux de Dieu. Et vous êtes notre frères et sœurs. Égales en Christ. En Christ. Le Seigneur vous bénisse. On va prier. Faropus.
On va maintenant adorer le Seigneur par nos offrandes. On va demander s'il vous plaît les frères d'avancer. Parle un peu fort. Vers là, douce. Viens, asseyez-vous là. Robert, viens. Dieu a mis en loi de sa parole. La loi de multiplication, c'est la loi de donner. Si vous voulez multiplier, si vous voulez avoir beaucoup, c'est donner libéralement. C'est comme ça que Jésus lui-même a dit, donner, il se sera donné. Il se sera donné différent que vous donnez vous-même. Vous donnez une mesure. Vous savez comment on fait les mesures, je ne sais pas, peut-être les compagnards, quand on vend les riz, on a une capoque, capoque là, et alors on remplit comme ça, voilà, 1, 2, 3. Et après vous les donnez par hasard une grande boîte ou un bassin. Alors dans le temps où Jésus il a donné l'exemple, la donner te sera donné. Bonne mesure, rempli bien. Et après il met dedans dans le bassin. Et après il le presse. Après il met de nouveau. Il presse de nouveau. Et après il fait comme ça. Ça, c'est, si vous avez lu votre Bible, vous pouvez le lire clairement. Et après qu'il fait comme ça 2-3 fois, il presse comme ça avec ses mains. Alléluia. Et après il met de nouveau. Après il fait comme ça. Il presse de nouveau. Vous donnez une mesure. Puis il donne, il presse, il donne, il presse, il presse, il presse, jusqu'à ce que ça devienne une colline et ça commence à tomber dehors. Alléluia. Ça c'est la façon que Dieu donne. Alléluia. Ça c'est la loi de Dieu. Il a promis de donner 100 fois en plus selon sa richesse en Jésus-Christ. Quelqu'un dit je suis pauvre, je n'ai pas. Si vous êtes pauvre, c'est une raison de donner, comme ça vous pouvez venir riche aussi. Si vous voulez que Dieu multiplie la bénédiction de Dieu, il vous aide, donnez, il vous sera donné. Soyez avoir, il sera pris de vous. Et vous resterez toujours dans vos problèmes. Beaucoup de gens ici, depuis qu'ils sont venus à cette église, on a appris le secret de la prospérité. Quand on a obéi le Seigneur dans les dîmes, ils étaient en dette, beaucoup en dette, beaucoup en problème. Le Seigneur les a aidés, on a payé leurs dettes, et quelques-unes aussi on a réussi de construire une maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans le livre de Malachie, voilà, prouvez-moi. Portez vos offrandes et portez votre dîme. Le dîme, portez-le, mettez-le dans les caisses de l'œuvre de l'église pour qu'il y en a assez de l'argent pour évangéliser. Et prouvez-moi, j'ouvrirai les fenêtres des ciels et je vais vous remplir de bénédictions. Ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. Dans ce temps que Dieu a dit ça, les gens volaient Dieu. Quelqu'un dit, mais comment on peut voler Dieu? On va prendre une échelle, monter au ciel et voler de lui, ou voler un peu peut-être une chaise de l'église. Non, c'est pas comme ça qu'on vole Dieu. Dieu a mis une taxe sur nous. 10% appartiennent à lui et pas à vous. Et ces 10% appartiennent seulement à l'évangélisation. Ces 10%, vous ne pouvez pas utiliser autre chose. Les dîmes, exclusivement, spécifiquement, seulement,
mitokana mihitsy pour évangélisation. ampielezana filazana Ça veut dire pour prêcher la vraie parole mitorina ny tenin'andriamanitra par le moyen de cet argent amin'ny alalan'io vola totony pour sauver les âmes. amidena fanahin'ny olona Ça veut dire, ça c'est pour ça seulement les dîmes sont consacrées. zay ihany no antony anokanana ty fahafolokarena ity Et ces dîmes ary io ne fahafolokarena peuvent io pas être données à n'importe lequel. tsy azo omena zay tiaka Dit, mais j'ai ma grand-mère, elle est très vieille. ary da hoy ny sasany hoe ato loatra nireny Elle a besoin d'un peu d'aide financière. mba mila fanampianara Et moi, je vais payer les dîmes. ka mba te ando Est-ce que je ne peux pas les donner à une partie? ka tsy tsara ve mba mezaka Non, Dieu a dit non. tsy eo hoy andriamanitra Vous ne pouvez pas. tsy azonao zarazarainy io Elle ne va pas vous supporter avec son dîme. tsy ny fahafolokarena akory namelomanao Et une autre chose, fa ce zavatra n'est pas elle l'évangéliste. tsisy io ny evangeliste Ce n'est pas elle qui est évangéliste. tsy nireny be anao ny Ce n'est pas elle qui sauve. tsy nireny be anao no avony Ça, c'est votre devoir, une autre devoir. adidinao amboniny zany Mais raiky le dîme, fa ny ça ne peut fahafolokarena pas être donné ni pour les pauvres, de tsy omena ny mahantra akory ni pour les na orphelins, omena ny kamboty ni akory pour les na grandes-mères, omena ny ni nenibe pour les na enfants, omena ny ni zapikety pour n'importe omena lequel, n'izy anizy seulement dans la caisse du Seigneur ao miketiny tompo ihany no pour l'évangélisation. Alléluia. Et si vous l'utilisez, ary raha ampiasainao izy io vous aurez vos volets de Dieu. de mpandroban'andriamanitra Parce anao qu'il dit portez les dîmes. satria matoizy eo entinareo Vous portez quelque chose qui n'appartient pas à vous. zany hoe tsy anao zany le entinao C'est un caisse et c'est une responsabilité fa andraikitra fotsiny manatitra azy que vous avez de Dieu andraikitra eo de donner votre anaten'andriamanitra 10% à Dieu. ka mitondra ny Et ampahafolokarenao vous êtes vraiment sauvés. raha tena Vous voavony êtes vraiment sauvés. ka voavony Et vous avez la vie éternelle. ao aminao mifenena Et vous appréciez cette vraie évangile verinao zavatra qui tsara apporte de joie dans votre cœur, ka mitondra fifalinao assurance dans votre cœur. antoka tsara tao Vous allez payer pas seulement le dîme. sy ny ampafolony ihany akory no Vous alonao allez payer plus le dîme. loatra no zany mihitsy Parce no que alonao Jésus a dit, satria matoizy si votre justice raha ny fahamarinanareo ne dépasse pas la justice des pharisiens, loatra ny fahamarina vous ne pouvez pas rentrer au ciel. tafiditra any an-danitra Les pharisiens n'ont pas payé fidèlement le dîme. na alo fahafolokarena ny Et si vous payez moins que le dîme, fa raha ratsaky zany tsisa no alonao alors vous êtes plus pire que les pharisiens raha no fahateo anao et vous zany ne pouvez pas rentrer au ciel. Mais nous devons dépasser les fa pharisiens. tsy maintsy tafaotra ny Et fahamarinana Dieu a mis dans sa parole ary hoe andriamanitra atao les teny dîmes ny et les fahafolokarena offrandes. sy ny fanahy Les dîmes et les offrandes. ny Si fahafolokarena vous lisez le livre de Malachie, raha mamaky ny bokyny malaky ianao chapitre 3, ny toko fahatelo et là-bas vous allez comprendre, ao no alalanao il tsara dit vous m'avez volé. ao izy hoe nandrovay ianareo Pourquoi on vous a volé hoy ny Dieu? olona hoe tamin'ino Vous m'avez volé dans les dîmes. tao ny Vous fahafolokarena m'avez volé dans les offrandes. tao ny fanatrika hoy andriamanitra Vanrobave. fandrovay nareo Perdez ici. eto aty C'est hoy pour izy ça que vous allez rester pauvres. zay mantsy C'est pour ça que vous mampahantareo allez rester en dette. zay ny Vous tournez, marakitonareo tournez, tournez tout le mois. ahodikodinareo Et isambola zao vola ozy vous n'arrivez pas à joindre les coins ensemble. ary amizay de tsy tonga amy tena izy Pourquoi? nahoana Parce que vous êtes voleurs. satria Vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. nazo Et fahitahina la aminy secret de anareo bénédiction, ary ny zava-miafy la secret de prospérité, ny zava-miafy ny c'est de fanavina donner les dîmes de tsy misy afatsy ny fandaovana et fahafolokarena donner de ihany tout notre cœur. ary atolotra amy fo Et mary le zany Seigneur qui donne la santé, andriamanitra ny mameny qui donne la fahasalamana zao prospérité, andriamanitra ny qui mameny donne le succès, andriamanitra ny il mameny ouvre fahadiana les fenêtres du ciel. ary amizay de tsikafa ny Il varavarakely sait comment nous ary récompenser fatany amizay ny amalina et nous anao bénir. Et tout ce qu'on a expériencé, ça, koa zay efa natapa c'est zany Amen. akoteny amen Alléluia. Alléluia. Ça, c'est vrai, ça. marina ane zany Même s'il n'y a pas de récompense, kuna tsisy valitro akory je veux aza être un obéisseur de la de parole. tokony akatony tenin'andriamanitra ihany ana Parce izany qu'il a dit, voleur est celui qui ne paye pas les dîmes. satria hoy izy hoe fandroba zay tsy mandoha Et fahafolokarena moi, je ne veux pas perdre mon argent mon âme pour quelques boules. ary raha zay volana nariko ny fanahy tsy tao ataoko zany Alléluia. Alors, même s'il n'y a pas de bénédiction, fa na tsy azo tahina akory aza mais il y a, parce que Dieu l'a dit, fa misy mihitsy satria andriamanitra ny et lazany Dieu dit la vérité, ary andriamanitra tsy et nous mandaika fa marina zay expériençons sa bénédiction et sa vérité. ary efa tapanay ny fahamarinany sy ny Dîme, c'est seulement pour l'évangélisation, ny fahafolokarena de voatoko anao pas pour les aides sociales, tsy hoe fanampianan'ny hafa pas pour l'aide des parents, tsy hoe anampianan'ny ray aman-dreny pas pour les pauvres, tsy hoe anampianan'ny pas maha pour n'importe quelle tsy chose, atao amin'ny zavatra hafa seulement fa zao pour tokazay l'évangile, rina c'est filazana ce tsara vrai ty évangile filazana tsara marina ity qui a sauvé votre âme zay namonjy ny fanahinao et pour sauver les autres aussi. ary amindena fanahina Alléluia. On va prier. vavaky tsareta Seigneur, on te remercie pour cette vérité.
Amen.